ankehitriny moa zany mijoro ny fitondram-panjakana ankehitriny ary tena hita tokoa fa miazakazaka na izany arany hitondra fanamarinana efatra izahay. Fanamarinana voalohany entinay dia ny hoe voalohany indrindra dia mampafantatra zany zahay fa ny fitondram-panjakana dia ray filohan'ny repoblika, 320 ministra, 320 gouverneur. Nefany midadasika Madagasikara ka zavatra tena tianay apetraka voalohany dia ny hoe malagasy rehetra dia mila mandray andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Zay tsika vao afaka mandroso samy tompon'ity firenena ity dia tokony hijery an'izay zavatra zay zany malagasy rehetra, fa tsy hoe andeha hiankindony tokantrano tsirairay avy zany dia mila miezaka mampandroso ny fianakaviany dia zay no fampandrosoana aingana dingana indrindra ho an'ny firenena. Fanamarinana faharoa dia mikasika amin'ny fampiarana lalàna, zay zany dia midera manokana mihitsy ny ezaka lehibe atao toy ny hoe fametrahana plaque rouge ny fiara-panjakana, ny fandrarana an'ireo ministra tsy olo-pefy eny amin'ny arabe, ny fametrahana ny birao fitarainana ho an'ny vahoaka eny amin'ny présidence sy eny amin'ny gendarmerie ireny zay tokony hitoy amin'ny ministera hafa. Eo ihany koa indrindra fanapahan-kevitra zay goavana indrindra zay misy vokany ankehitriny sahady dia ny hoe fanondranana omby. Hatramin'izay dia niarana lalana mambonina Antananarivo fa eny efa tena ratsy sisa ny tateny etsena, fa amin'izao dia efa miverina eny ambony akalana daholo ena matavy ny ena tsara zany. Dia zay zavatra zay zany tena vokatra lehibe ho an'ny malagasy hoe tena lasa teo aloha tompo mangatakatana. Eo indray zany mahakasika ny resaka fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny zay teneniko teo dia ny hoe raha nisy ny fampitahana tamin'ny andron'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina sy ny SVM dia tena nanao zavatra izy ireo saingy tsisy fihetraika ny tany anivon'ny vahoaka satria tsy acteur ny vahoaka. Nieritreritra zareo fotsiny zany tanterahany. Dia zay zany ny angatanay ankehitriny hoe tokony hisy ny fivorimbe-pokon'olona, ny asa-pokon'olona, ny dina-pokon'olona, ny tenerana-pokon'olona hoentina miaraka mampandroso an'ilay tanàna iombonana. Ary tena jerena ny fepetra raisina satria may loatra tamin'ny fitondrana SVM ny andrara n'ireo resaka hoe sase mifohanana, telefônina mifohanana, ny mahakasika ny fiainan'ny vahoaka madinika zany fohanana daholo. Nefany ry zareo ny galabina tao anatin'izay dia raha mpandroso ny firenena zany tsika ankehitriny dia mijery hoe ahoana no ahafahan'ny fokon'olona mandray anjara ao anatin'izay. Farany dia farany mahakasika ny fifidianana député aminay tena akaiky ny vahoaka zany député zany aoka ny vahoaka tena hijery an'ireo olona izay tena ahafahany mametraka ny safidiny. Zay manokana dia manana fanamariana raha ohatra ny tenako manokana zao dia manam-paniriana ny latsaka zany solombavambahoaka zany. Nefany caution dia mitangana satria 5 millions d'ariary sarotra mitady an'izany na eto Antananarivo anana ambanivohitra ka iny zany ny zavatra tokony nasiana remarque hoe ahoana ny fomba hijerevana an'izay satria betsaka ireo manana mpiniavana manam-pitiavana saingy tsy hatakatra an'izay caution zay. Zay zany zavatra ankapobeny apetrakay fa dia ny lehibe indrindra dia ny hoe malagasy rehetra dia mila mandray andraikitra aok'izay ny ady la politika antoantsika iraka mpandroso ny firenena na iza toerana misy ianao tsy voatery manam-pahefana ianao na manana andraikitra ianao fa ny toerana misy ianao na ao amin'ny ankonanao raha dia afaka ampandrosonao ny firenenao.